Salame, faly mitafa aminao indray ny senia amin'ny alalan'ity fandarana olom-pirenena ity. Hitsidika fokontany hafakely iray isika anio. Hafakely satria dia ahitana tranga miavaka eto amin'ity fokontany ity. Ny fiainan'ny mponina, ny fomba fanabeazana azy ireo, ny fiaviana izay mifangaro tokoa avy amin'ny lafy valin'ny nosy. Ao anatin'izany rehetra izany dia asongadintsika hatrany ny resaka fifidianana. Ary ao anie Fokontany Manantenasoa, komina Ambohimangakely, distrikana Antananarivo Avaradrano. Tsy faheno amin'ny andavanandro raha ilay hoe fokontany Manantenasoa, saingy raha hiteny isika hoe Akamasoa eny amin'ny Mopera dia maro no mahalala avy hatrany. Ao amin'ity fokontany Manantenasoa ity tokoa mantsy no misy ny Akamasoa, izay tanàna mampivondrona sy manarina ireo zanaky ny lalana araka ny lalan-tsaina nitondran'ny Mopera Pedro izany. Olom-pirenena manodidina ny iray alina eo mifangaro ara-piaviana ny moneto, piavy sy mponina Ambomahitsy, ary koa ireo sahirana ara-pivelomana nangon'ny Akamasoa izay tena mampiavaka ity fokontany ity. Maharaka ny raram-pirenena ny mponina Sendranay araka ireto fanadihadimy ireto raha nanontaniana mikasika ny fifidianana ho avy. Fantatro fa misy fifidianana amin'ity. Kara-pifidianana sy ny kara-panondro dia manerana ny mpiroapokotany sy ny mpirofandatsaham-bato izay voatondro manerana Madagasikara. Volana Novambra fifidianana filoham-pirenena amin'ny 9 Novambra. Any amin'ny 20 Novambra ny deuxième tour amin'ny fifidianana manaraka. Mavitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana ny olom-pirenena eto raha nambaran'ny sefofokontany. Raha ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy ohatra dia mahery ny 20 isan-jato ny taham-pahavitrihan'izy ireo amin'izany. Eo amin'ny 20 isan-jato ny tokony soratra anarana ao anatin'ny registre-pifidianana na hatateraka an'izay fisoratana anarana izay. Ny antony tsy tonga ny 20 isan-jato dia sakana ohatra hoe tsy manana kara-panondro na very ny kara-panondrom-pirenena, misy ireo ny asa lavitry ny faritra ary misy ireo koa ilay mbola tsy vonona satria moa safidy ilay fisoratana anarana amin'ny registre-pifidianana dia manaiky ny safidy sika fa nanao ny fanentanana arak'izay tratra akoatra ny tany amin'ny CNFOIB dia nanao fanentanana manokana ihany koa ny tetanevon'ny fokontany, fiaraha-miasa amin'ny fiangonana, fiaraha-miasa amin'ny fikambanana, fiaraha-miasa amin'ny mpanabe maro isan-karazany. Tombony ho an'ny fokontany Manantenasoa ny fananana mpanabe maro eto amin'ny manodidina. Izy ireo dia manampy betsaka amin'ny fanabeazana olom-pirenena vanona. Isan'ny mavitrika ny mponina eto amin'ny fokontany Manantenasoa manatanteraka ny fifidianana sy mandray anjara. Manana bureau de vote anankifito izahay izay akaikety ihany ny toerana misy an'izay bureau de vote izay. Dia io moa arakarak'ilay fifidianana no mahatonga ny olona hoe betsaka na vitsy fa anisan'ny mavitrika ity amin'ny fokontany Manantenasoa manatanteraka an'izay. Izany ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fanatanterana ny fifidianana dia misokatra amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ny fokontany Manantenasoa na membre de bureau de vote zany na ny fikambanana maro samihafa mandray anjara amin'izany. Antsitrapo tokoa nanaovana an'izay dia na misy ary ny tamin'ny karama avy any amin'ny fanjakana dia antsitrapo nanaterahana an'izay fifidianana izay. Isan'ny hery lehibe ho anay satria ny fananana mpanabe mpampianatra maromaro eto dia anisan'ny manamaivana fikarakarana ny fifidianana satria sarotra ny fikirakarana sy fikarakarana fifidianana kanefa noho le finiavany tsirairay isorana manokana an'ireo mpiara-miombinatoka amin'izay dia maivana ho anay izany. Eo ihany koa fikambanana Akamasoa izay manampy amin'ny resaka fifidianana fikarakarana fa tsy mitsabaka kosa izy amin'ny lafiny ara-pitantanana sy ny fanjakana fa amin'ny fikarakarana ny fanampiana. Izay ny mikasika ny fandarantsika anio izay tena tiana nasongadina androany dia ny ezaka mila iaraha-manao amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena ka mba azona vokatra tsara dia ny fahavitriana irotsaka bebe kokoa amin'ireo sehatra mila fandraisana andraikitra ao anatin'ny raharaham-pifidianana. Izany raha teo no tanjo ny fandarana olom-pirenena ao. Manome fotoana anao indray ary izahay amin'ny fotoana manaraka. Mandrapitafa toko kilasy toko 5.